Dika vilana. Ray anina kely anarany a. Dia ilay efa voalazako tamindry teo ny famaritana ny endrika amam-bikany. Ka izao ny aky e. Zava-poana ihany raha hoe resaka endrika sy bika izany na hoe lafatra toy ny inona ary izy. Nefa raha ohatra ka hoe ny toetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra akory. Raha resaka toetra izany kosa aloha tsy dikevitra. Izy ngamba ny lavirary indrindra amin'ny mpandeha tany. Izany a? Ieko. Tena hoe indray rangeka iny loatra indray. Diso fatrapananatra na loatra ny izy. Sady fatrapanajana koa. Diso matoky azo loatra ny aky indry izany. Dia iteny indray izao indry hoe vohozona izay matoky olona. Ny fihetsika, ny toetra, raha ny fitenina seho any anaky tena vao mahay manamafy mifatikisako anazy. Sady izy ary ngeki tena mbola mitandrina fatratra ny fahadiovako hoe. Miandry rehefa vita mariazy ony. Misy tsara ohatra n'izany aiza moa kia. Tany ny aza fa sarotra mila. Raha ifampitarika hiakatra ohatr'izany nareo dia mahafinaritra be mihitsy izany. Fa aleo akia manaraka indray toy izy na resakitsika. Andao atoroka. Ndry tsy mbola hijanona maharitraritra aty amiko voahody. Maharitraritra angaha? Eny e, raha ny minitra na ny segondra hijanonako eto amin'indry aloha dia azo lazaina hoe betsabetsaka ihany e. Fa tsy afaka hijanona ela kia. Fa amin'ny manaraka dia zazy dada mihitsy miaraka miala sasatra aty. Ony a? Nareo kia mahasositra ka. Fa eny e, zara raha moa misy an'izaoko. Dia mitsangana amin'izay teo dia ndao atoroka. Aloha mivavaka vao matoroko. Hoay aky izany paozindry andeha hianatra ary lafatra ko. Fa maninona indray izao ka? Nga tsy mety? Tsy hoe tsy mety fa mahanoatra noho ireny andeha hamonjy lanonana ireny tindry. Ka izao aky mamaritra hoe manana raim-panoana sy olontiana manana maha-izy azy lafatra. Tsara ve hozy izy indry dia andeha hanala baraka amin'ny fianakaviako sy ny olon-tiako ka. Eny e, dia tena mirehare mihitsy aloha indry amin'izao olon-tindry izao ka. Orikala, tompona restaurant lehibe sy tranom-barotra lehibe eto Antananarivo aneky izy. Ankoatran'izay manana fiara 4 izy miasa amin'ireny fitateram-bahoaka ireny. Dia izany aky mampiasa olona maromaro izy. Dia izay no ilazako andreo olona manana maha-izy azy ny ahy. Ny trano miova izany moa tsy lazaiko andreo intsony fa tena hoe manontany ora aky. Eny e, fa na izany ary aky aza dia diso mety hatramin'ny harena hita maso ny mahafinaritra ny nofo fotsiny indry. Dia ny fianarana koa ataovy tsara. Dada izao ny ambanivohitra tena matoky tanteraka indry aty. Dia manaraka an'izany koa ny vata indry tandremy tsara. Tsy manakana indry hoe tsy hitepy fity akory fa mba ataovy fiarahana araka ny sitrapon'Andriamanitra kia. Zay fa mandehana amin'izay mandefa sao dia tara indry. Mbola tratrako eto indry izany androany Eny akia, raha pitso maraina vao mody. Tsy afaka mandeha atsina raha tsy vita daholo ny taratasy karakaraiko aty. Fa tokony roviana moa kia izany ny vita. Androany maraina no miverina maka anazy ihany. Izay ara fa laozako aloha indry e. Eny akia. Dia mba mandehana ihany akia maraindraina fa zavariana. Fa izao marina akia. Ahoana akia? Raha afaka maka tira ihany dia etoka tira riva prezenteko indry. Iandre kevikere ilay zandriko marina amin'izao tiany izao ka. Andriamanitra mba tatany ny zandriko iny fa tena mbola tanora fanahy loatra. Ve ianao vao tonga? Efa adiny firy ny andrenao teto? Mialatsiana kia.
Fa nga vita amin'ny fialatsiny fotsiny izy ity ka. Sa hoe tony efa antsenaina mbola mila vaniny ihany. Aza manao fiteny ohatran'izany moa ianao fa inona ry ty e? Sao re, inona ataoko mba afaka ny adezerandry amiko? Ary aza milongolongo be ohatran'io moa fa mba ampitsika kely ty tarehy ty e. Inona ry ty? Entina misakafo aloha indrisy vao mody. Ary aza mikitikitika ny tarehako ianao ka. Velomy ny fiaranao dia ndao any an-trano. Ho any an-trano? Anao inona any? Aza be fanontaniana fa ndao fotsiny. Mba mila fantatro kosa aloha izany ry lafatra hoe inona ny antony ankanesako any? Fa nga moa izany tsy hoe izay afaka ny atezerako indray ka sainao atao ka. Dia izay mahafaka anazy dia atao fotsiny. Ao ary fa ataoko e. Dia mba mitsikitsiki amin'izay ary. Ianao Milongolongo ohatran'ireny inona ve rangatsy? Dia aza matahotra fa tsisy aninona anao akory ihany. Ka ohatry ny hafahafa be ange ilay fangatahanao androany ry lafatra e. Miandra amin'io fa azo lazaina ho hariva ihany. Ianao aza manahy amin'izany fa tsisy hitazona anao ely izany ihany e. Sady vo amin'ny enina kosa izao. Dia mody ianao farafahatarany amin'ny fito. Eny ary rehefa izay mety amindriko. Ndao ary. Ao aky mandrosoa malala. Androzy tokoa moa izany ka. Oay, manao tompoko. Manahoana ianao? Izy ny lavorary zokiko dia izy kosa ny ray anina olo tiako aky. Faly mahafantatra anao tompoko. Za koa toraka izany. Dia mipetrapetrara ianina. Ry lafatra dia tsy mamalala fomba mihitsy. Petrapetrara se a? Io misaotra indrindra. Io indrindria. Manina koa izao raha tsy mifanebanebaka ohatran'izany. Azafady lesa ray anina. Tsy hoe tsy mahalala fomba akory fa diso maika loatra ampifakafantatra anareo fotsiny. Jeto izany raha olona ka. Ianao foana nge ny irairay ny tato hatry ny maly. Izany e. Izay tia moa adalo. Izany izao no lasainao fa adalo. Tsy ianao rery ka fa tsika roa mihitsy ko. Mandehana aloha indry ry lafatra maka sakafo rosoana ny vahina any an-dakozia. Sady efa nandrahoako ao ilay saonjony entiko iny. Aza dia misahirina rehefa aleo amin'izao ihany e. Za koa nge tsy haritra ela akory e. Mbola hainao ihany fa ny tany tsy milamina. Izany e, ka sao dia mba ilay saonjo kosa raha tsy tianao. Za koa ireny ary dia nafody sakafonay. Izany e. Tsy izany mantsy fa... Aleo lesa alaiko vetivety aloha izany a. Ianao ty tena tsy lahitra ankizoka mihitsy ka. Indray ary. Fa zao ary tovolahy. Iny tompoko. Mba tia fantatra bebe kokoa anao a. Ay, efa atao trano ianao anaka. Efa ato a. Raha tsy nanondrana raha ny taxi brosy mety efa ela ny tonga. Fa izany hoe isaorana an'Andriamanitra aloha fa tonga soma tsara ty an-trano ihany a. Ay aloha. Ary dada koa ary toa nody aloha beko. Nga tsy mianatra ny mpianatra? Nanapa-kevitra ny ody aloha mihitsy andro any ka. Ay, dada tokoa moa ny talentsekoloko. Rehefa te ody aloha dia mody aloha. Aiza dia mahasosotra rery lavorary. Ny tena marina dia somary reradraraka dia izay no antony no tiako e. Ay. Fa aleo aloha izany ho any. Fa mba manahoana aloha ilay faravavy kely koa any. Any izy ihany, salama tsara izy ka. Tsara kosa izany ko. Samba tehirizao no mba anehoana taminy e. Fa dada nga ahoana? Kevikeriny ianao vavy ao. Rehefa fialan-tsasatra hono dia ho avy ety izy roa kely. Fa izy roa kely ahoana ry lavorary a? Fa izy sy ny olo tianiko. Tantarao tsara amiko mihitsy ny aloha ka. Sao dia vao mainka andray anampitrotraka ny arirako ary mety hitonga hatrany amin'ny fatapahana lalan-draha mihitsy ny farany. Hianatra ny enina andefasana azy ihany fa tsy hoe hanambady akory e. Ka ianoy ary aloha fa ho tantaraiko ny dada ny zava-nisy tany.
Tompona restaurant, manana tranombarotra lehibe, manana fiara maromaro, dia misy trano miofa ihany koa. Mba ataovy matitra kory lavorary a. Izay aloha no nambarany lafatra anahy e. Zany kosa ve sy tena efa mpaniefofo be mihitsy e. Fa mba taiza hono nahitany lafatra n'izany lehilahy zany. Izay indray aloha ny tsy haiko ry dada. Fa efa neona tamiko ilay tovolahy fa toa mba olona matotra ihany raha ny fijeriko azy. Ka iandrinona tsonindray moa fa aleo velesina vidy dia mbola mafana. Teny eny izy roa dia aroso faraka izay aingana ny raharaha. Dia ahoana ny fianarany lafatra? Fianarana foana reny fiainana zanako a. Angary efa manambady dia tsy afaka noho ny fianarana tsony ka. Alaivo ambony dia alaivo ambany tsara ihany aloha ry dada fa aza dia maika hanapa-kevitra. Tsy misy dinihana tsony zany. Rehefa avy eo any dia hiantso ny lafatra. Fa nresaka an'izany antsika mianaka. Ahoana tokoa moa momba anao ty e? Momba na ahoana? Ka jereo ny zandrinao zany efa nahita ny anjara fitiavana. Fa ianao kosa mba ahoana? Mbola tsy nahita mihitsy no reto masoko reto hoe iny ianao fa mifampitarika tamin'ny lehilahy. So vao maika ho taraiky eo raha voasongon-jandrinao indray. Fa ngah moa izany izy io faninanana ry dada. Ny tenin'Andriamanitra mihitsy ange no milaza hoe aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy efa sitrapony e. Ity fivavahanao ty mihitsy no ataraiky anao eo ny farany a. Sa kosa ianao anao masera. Andriamanitra mahalala izay mahasoa ary dada. Izy mahalala ny hevitra heverana anahy. Ny ianao anaka dia tena diso tafa oatra loatra tsy fanomponitika. Tsy efa diso ampy loatra ve le anoray natokana ho azy any am-piangonany. Avelako aloha anao fa andeha hampiditra fanahy antsoko ny lafatra ka. Tompo, mamindrafo amiko fa tsy fantany akory izay lazainy ny vavany. Ka retary le ranom-boankazo tsakitsaky kely rahantsika roa mihinana eto e. Kely anga. Ianao ara hitako mavesatra be mihitsy avaniko. Eny e, aleo ekena indray mba tsy hifandirana. Fa tena mety amindrimbarina ve aloha raha hoe eto an-jaridaina eto tsika no miresaka e. Diso mety loatra indray arako. Sady eto nge mba mangatsiatsika ny tonitony sy milamina e. Sady tsy vita an'izany fa mahafinaritra be daholo sy jerena. Tena hoe kanto akity tanànanao ty a. Kanto ohatran'le nisafidian'ny fo kianiko. Fa avadika aloha nresaka. Inona moa zany le zavatra tiandry horesahana amiko? Ka hitanao ny antso anao a dada. Dia nilaza tamiko izy hoe mila miroso amin'ny fanatanterahana an-drarao tsika. Sody mantso ny fandahany zara sy fampitaritarika amin'ny fotsiny. Mba hafa indray zany eritreritra ny dadanao zany e. Eny tsy meko tsiny aloha izy raha ilazan'izany amin'ilay satria zanaka vavy kosa ve sady amin'izay faravavy. Fa ny fanontaniana ray tokony hipetraka aloha zao dia hoe ndry ve efa vonona hiatrika an'izany tokantrano izany? Dia ahoana koa momba ny fianarandry? Raha ny fitiavako anao kosa aloha tena satroka na hoe zao dia zao ary izany ny tanterahana. Dia ahoana izany nataontsika ary? Eny e, aleo zareo tao makany ambanivohitra any aminareo aloha tsika dia midinika tsara izay tokony atao rehetrarehetra. Hevitra mety le izany malala. Dia tsika se lahirera aloha izany no makany. Mazava ho azoko. Mba manana an'iza moa ary lafatra. Efa tsy misy otsongena ny dadana niny. Zara teo sady lahatokana. Aza malahelo be ohatran'io moa malala. Zange eto foana ho anao e. Dia aza manahy ianao fa tsy andahoanao izany anao oviana na oviana. Raha tsy hoe ianao anga ny saraka amiko. Na misy inona ve? Toy ny vary sy rano sika atsatsy mifanary. An-tanàna tsy mifandao. Rehefa tia dia mandresy ny sakana rehetra malala. Mamy anie izany raha olona. Ahaka zao ary. Tiandry ve raha
entiko mandendendra izao. Andendeha? Tsy aloha veto ihany lesy aho. Zaho ohatra ny kamo be ka. Sady zaho koa nge tsy afaka hijanona ela be. Eny ka izay mety amindreo koa inge dia mety amiko foany. Izay tia indray dia ataoko daholo. Mivavao ankoatr'izay ary. Vita ve izy tato ry dada? Ary to vetivety dia tonga ianao anaka. Ka ono azo daholo ve aloha zavatra nampitondraiko e? Ie, azo daholo ka. Efa nividiko daholo izay zavatra voasoratra rehetra tato anatin'ilay taratasy nampitondrainao anahy. Tsara loatra. Soa ianao aloha fa nandeha vao marina be tamin'ny efatra niaraka tamin'ny sarety-pakany antsenako. Ie, sady tafiaraka tamin'ny ramosy koa nge ihany veriny. Dia mba nentiny tamin'ny moto. Hitako moa ny tafaverina zadoko nefa voandro firy zao. Fa hono aloha e. Efa nandrahoany dada ka ilay akoho. Manitra ery izany mantsiko. Za rehefa niova hevitra ndraiko. Otre, fa niova hevitra ahoana? Ka tsy akoho ndray ny vonoko fa tonga dia gisa mihitsy. Mba misotro ngisa. Ory dada, tena anaparanao mihitsy nge izy izany e. Ka va manakaza be kosa very ny lavrary no avy ho karakaraiko tsara. Tsy hampafirin'izay mbola ao ataon'ilay vinatoko amin'ny zanako izay gisa ray e. Mbola maivana ary zany. Fa raha ny tiako zao dia omby ray mihitsy nadetako mba ho fetsina anazy eo. Ary mandehana amin'izay aloha alamin-daminy kely ny ao an-tranao fa mbola tsy vitako e. Endrery dada. Rehefa vitany ao dia fafandray ny tokotany fa hitsena vahiny mantsy tsitsako. Endrefa ataoko daholo Dia reto sy reto koa tonga dia eto any an-trano eto fa atao inona janona ty an-dakozia aty moa fa manamaro maso fotsiny. Tantaina sy matahotra izany ary malala fa tsy haiko eo maninona. Inona koa izao mampatahotra anao amin'izao? Dada nge ka olona tsotra be. Ka tena ohatran'ny tsy haiko mihitsy. Sa mety hoe le zavo iseho amin'ny rafozana voalohany ve? Tena hoe voalohany mihitsy ve? Ie, voalohaniko. Raha mba tsy azo kosa ny fanontanianao izany Ka ohatran'ny tsy mampino mihitsy hoe lehilahy sady bogosy manana maha izy azy ve dia mbola tsisy vehivavy ankasainy ho alainy vady mihitsy. Le filazanao azy koa dia tena mampiomehy mihitsy ka. Mbola tsisy vehivavy ankasaina ho alaina vady mihitsy izany raha tsy vao izao. Efa hoe fo izao mantsy anao fa inona ary ty? Ajanony ihany aloha zaresaka izany fa sao dia hitatra zavatra hafa indray ka mpiady antsika sy ianao io indray. Fantatro tsara mantsy ndrisy ny asa rotam-piarindry io. Ka izay tiana kosa nge masaro-piaro malaly. Kono moa fa efa akaiky ve aloha le tanàna sa mbola lavitra e? Efa kely sisa ka 10 minitra eo angamba ny sisa raha ela dia tongotsika. 10 minitra? Ie. Lavidavitra ihany aloha izany Efa tamin'ny 5 ora maraintsika miala tany Antananarivo dia zao vao tonga aty. Fa mifiry tokoa aloha izao Amin'ny 12 sasany izao. Hitako anefa noana sadiko. Efa kely sisa. Any an-trano mamenkio e lahy. Eno moko. Misy fiara-mijanona ao tokotany ao izany lavarya. Mino aho fa lafatra izay mandeha hanaingana voay. Ary aingana ianao fa inona ary ty mianahana be ty e. Endrery dada. Hatray marina tena mitokotoka be mihitsy izany foko izany. Manoatra indray no izany no hanambady. Sa ve tapohan'ilay hoe anambonata? Sady amin'izany indray tonga dia vinaty manana mahisy azy. Ie dia arabaina tonga sora izy roa kely Misaotra indrindra dia tratra sokoa nareo. Dia mandrosoa any amin'ny lalindalina. Ino tompoko? Ohatr'izany hoe ty aminay raha ihanina.
Mahafinaritra be ty aminareo izany a. Tohatra ny tamana sady a. Zany zay koa moa no irarianako. Dia mipetrapetrara mipetrapetrara. Misotra indrindra. Arezaka i dada. Mbola mikarakara any ambadika any izy ka fa andrasa tsoko izy. Dada! Dada! Ao avy re! Makanesa aty amin'izay ve fa tonga aty ilay nandrasana? Ie! Mino kosa alofa tena mba mendrika nomena haja mambonahitra kosa zao paosiko zao ka. Dada marina. Elo izany a. Manahoana tompoko? Izy ve le olona tianao lafatra? Eko. Izy le ray anina miaraka amiko fa ahoana? Fa ianao ty ve tsy misy saina mihitsy e? Sa inona ny ianao no misaina? Tsy azoko izany. Izy ary tonga ame voninahitra anao ko. Tsy azoko inona? Tsy mila lamby janony eto fa zao de lasa lahy miaraka amin'ny vava. Fa inona ilay olanao aminy ry dada? Fa tsy hitan'ireo voamaso be anareo ro vavy ireo ngany tsy fitoviana misy. Dia ireo ny lokotavany, ny volony, ny fihodirany. Tsy fantatrareo sa hodianareo fanina fa tsy mahazo manambady olona ohatr' zao tsika. Ary amafisoko tsara fa fady, tena fadin-drazana. Sa ny mba taranaka. Andray kosa ry dada. Olombelona ohatrantsika nge izy. Mangina fa tsy raiky mamaly antsony koa ianao. Na mandifotra lara ny arenany lahy ka tsy hita lahtsony koa izay asiana volany lahy dia tsy hampanambadiako lahy velively ny zanako. Tsy langa fa taranaka indrindra izay. Noho izany dia fady olona. Zay ry dada ka. Aleo atao izay ifandaminana. Ifandaminana amin'inona e? Lasa lahy mandeha anoa Iny ary tompoko fa andeha e. Veloma daholo nareo e. Kosa ry dada. Inona ny ankosa e? Inona mampitomany anao an'izany? Zaranao raha afaka tamin'iny. Tia ho tratra noson-drazana. Aza maditra. Asana hoe tena fantatrareo tokoa sa hodianareo mitapy e? So raha maty foana tamin'ny zavatra tsy misy dika ny gisa tsy manatsiny. Tena tsy mandray mihitsy raha ianona hatramin'izao. Aleo aloha averina antsonaka. Tena tsy mandray. Mpanana ahoana re izy an'izay? Sa hoe mbola mitondra fiara? Inona reno ataoko e? Tena mitaintena mafy sao dia maninona any ary. Amin'io ny andro dia efa mivalo alina. Andriamanitra, dia izay resaka tsy fitoviana ve na ny mba nifiarahanay? Raha vao tao anatin'indray mpimasina sambarako. Hoe misy mandondona ny efitraniko. Andraso aloha. Mandrosoa. Miala tsiny aky manelingelina lafatra. Manao ndry ato? Malahelo akia. Malahelo fosaingy tsy afa-manoatra. Sanaka moa tena ka tsy manana fahefana malaray aman-dreny akia. Sady efa saintity milatsaka te hankatoavina. Tena hoe ndray aman-dreny tokoa ve masoandro amam-bolana ka lolohavina tapalo. Tsy naposiko hoe hatramin'izao ve kity mbola mizahazany fanavaka faham-boly koditra sany ihany. Neveriko hoe mba efa taloha angeka izany. Fa hoe mba tsy maninona tsony izany amin'izao. Zao kiry lafatra. Fa vandry ho an'ny fiarahanareo sy raha raha sitrapon'Andriamanitra ny rahanareo ary tena izy tokoa ny anjarandry dia ilamina ihany ny mombanareo. Tena ohatran'ny kely finoako.
Dada ve dia anaiky an'izany. Ka tsy dada kiny tokony teny farany amin'izany a. Ekeko hoe raitsika izy ary mendrika anao hajaina. Nefa tsaroa fa mbola misy koa ilay ray izay any an-danitra ary ambonin'ny ray rehetrarehetra. Izy no naharan'ny zavaboary rehetra. Asan'ny tanana isika ka tsy misy manana fahefanana anao tsinontsinona ny zavaboary ny foroniny izany. Dia mananaka fa nantenana fa raha anjarany ianareo dia tsy sasakana an'izany mihitsy saingy mila mivavaka kosa nefindry. Tena tiako angeki izy iny. Eny fantatro tsara nge fa tiandry izy. Haiko tsara ihany koa fa na izy koa raha tena tiandry. Fa mahirezaka dia aza kivikivy izany. Dia atanjao ny saina fa mbola lavitra ny lalana. Sady tsy farafahoriana akory ny mahazo ndry fa Andriamanitra tsy mampitondra izay tsy zakantsika zanak'olombelona izany. Misaotra ndriaky mampahery Dia andao amin'izay sakafo aloha. Mbola tsy misokatra mihitsy aky ny favoniko. Aleo angamba aloha amin'izao. Fa raha mba mety aloha dia avelao aloha izaho rery ny ato. Mba mila makasaina koa angezahy. Eny ariko. Fa manome toky anao nefindry fa tsy anaonao foana ato Mazo matokandry fa tsy anaonao foana izany aka. Eny ariko. Lasa izany. Fa zao lafatra. Tandremo ny fondry mihoatra noho izay tokony ho tandremana rehetra. Avy eo ny havian'ny aina. Ohatra ary toa efa vita homany tenao ka ento ary aloha izany resako izany Ka izay indrindra ny resahako aminareo hoe hiverina hiakatra any Antananarivo ary izy mianaka. Ay, Mikasa handeha izao maraina izao mihitsy inona moa no olana any amin'izany fa afaka mandeha soamantsara ianao. Saingy izao ry lafatra. Fadio dia fadino hoe hiverina hiaraka indray amin'ny faikan'olona iny Eny re Hano fianarako koa nge ny tena hiverenako any. Izay mihitsy no fahindreny. Ataovy tsara ny fianarana fa aiza mamaika ny anambady izany. Io koa no lova tsara indrindra. Vatsara izany hiteny foana. Fa raha le nentinao teto iny aloha dia tena tsy izy mihitsy. Aiza rangaka sahirana fotsiny ny olona teto. Ny gisa tapatenda tsy lera. Ny sakafo no manina sisa mangony fotsiny. Fa efa tapitra izay ny teninao ry dada dia efa voahomako ny entako dia andeha akaza ao any efitraniko sisa dia andeha. Eny arako, soavatisa ny zanako izany. Ary mimana koa ianao ry ravorary dia mandeha natero izy Tena tsy nety mihitsy kosa ireny nataonao ireny ry dada. Ohatra, fa zana ninone? Ka ireny vavanao tamin'ny olo tiany lafatra reniko. Ny zanakao ange sy mba voalohany amin'ireny teny avoaka ny vavanao ireny. Adalana ny azy raha zany no nimba azy. Fitiavako azy no anaovako an'ireny. Tsy olona ohatr'ireny mihitsy no mendrika ho vadin-janako. Tiako aloha fa hoe manan-karena sy manam-bola tapitra izany le dala. Saingy kosa tokony jerena ihany ny olona hifangaroana sy ananana taranaka. Ka amin'izao angery dada tsy misy hoe andrina na andevy izany intsony. Fa iray ihany sika ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany taranaka andrina izany foana manko ny reharehanao. Ka izany marina ry lavorary taranaka andrinitsika. Sady ianao sy ty toroteny lavanao ty koa ry lavorary dia tena efa makaleo mihitsy ny miainao amin'ny pasterana am-piangonana ary efa mila tsoaritra indraindray. Andray kosa izany mba teninao. Izany hoe tsy misy antony akory ange izany ny andehananao mivavaka. Dia izao kory dada, efa napahalalana dia tsy maintsy mampafantatra anao koa satria tsy tiako very ianao sady ananakotsiny ihany koa ny tsy filazako an'izany. Fantatra izay tokony ataoko ary mandeha any ianao ny ataonao atao. Za koa maika hiasa fa miandry amin'ny biravako. Ka milaza ny marina fotsiny ary dada. Na manimpana be ianao ka tokony hifanaraka amin'izany ny fomba fiaina sy fiteninao. Tokony ho fitaratra manoloana ny ankizy sy ny mpampianatra rehetra entinao ianao.
Ka inary noho ny tadavany ao hafa maika. Ka niezaka ny antso anao foana nge za fa tsy nandray ianao e. Tena defa mesange koa fa tsy mamaly mihitsy ianao. Dia izay ny antony nandehanako taty. Mifona ray ana. Mifona tamina taon'ny tata. Tsy maninona ka, tsy maninona. Fa ianao zany mbola tezitra amiko foana. Ka inona moa tokony atezitra aminao e? Vita ny resaka ao? Mbola somary be dia be ihany koa mantsy ny zavatra tokony ataoko. Ka dia ahoana izany momba antsika? Momba antsika inona aloha zany le mbola tianao atongavany? Ka ny fiarahantsika ako. Eritrereto toy ny tsy nisy fotsiny dia vita ary lafatra. Mino fa ho lefitsika kelikely iny ihany ny fahatsiarovanao lasa. Dia afaka mandeha amin'izay anao raha hoe tsy manakambara amiko intsony. Ray anina, dia vitatro zany amintsika. Fanontaniana tsy tokony hipetraka intsony zany ry lafatra. Ataoko fa olona mahay manaka-davitra tsara ianao. Eny ary fa andeha e. Dia misaotra tamin'izay rehetra vitanao tamiko. Dia miala tsiny indrindra manelingelina. Tsisy fandao e. Volana vitsivitsy ny tsarana sy ray ihany. Mafy tamiko aloha e. Inona dia hatramin'izao ara dia mbola tsy voafafa ato am-poko ny fisiny. Najanoko mihitsy aloha ny fianarana fa tena tsy hisy zavatra miditra amin'ny lohako intsony ka. Eny e, rehefa milamindamina dia miverina manohy ihany. Dada sy lavorary amin'izao mihevitra fa mbola mianatra tsara aty. Za kosa aloha dia tsy hiverina any ambanivohitra izany. Zara ary mba hoe efa nahita asa aloha na dia kely karama ary. Sady mba afaka andro koa. Sady ny asa koa nge tsy dia sarotra be manahoana. Ohatran'ny variana be ianao izany Ianao koa dia manaitra ka? Manaitra ahoana koa e? Fa raha azoko tsara zany dia ianao ilay ankizy vaovao niditra tato. Eny tompoko. Tsy aza atao an'izany tompoko izany aloha ny Fa inona moa zany nataonao tonga aloha be aty e? Fa nga moa zany tsy miditra amin'ny valona io. Nefa ianao dia mifidy dia efa tonga aty sahady. Fa maninona? Ka mitovy ihany ary tsika sy ianao zaoko. Mitovy ahoana? Ianao koa raha mba tonga aloha be aty. Tsy tonga aloha zany ka. Zavatra zangy amin'ny fito mihitsy miditra e. Fa ianao amin'ny valo. Nefa na izany nefa efa tsy andro kery ny aonana aminao Tsy azoko koa izany. Fa tsy andronao ahoana moa izany ny aonana amiko ka. Ka efa henoko tamin'ny zalam-piara-miasa hoe misy mpamanja kely vao miditra hono atao pisana. Sady lazainy zala hoe tena mitovy be amiko mihitsy ony. Ohatran'ireny hoe anapaviko reny mihitsy ony ianao. Ka zay no nahatonga hoe tonga dia hoe tsy androko sy tondona tanteraka mihitsy hijery ny fitoviana misy eo amintsika. Zao aloha ny maro eo ny anarako. Sady za zany tonga dia formateur ny asakato e. Sady tonga dia mpampiofana zany azonao le izy. Congé tamin'le fotoana nidiranao tato am-piasana iny dia tsy dia niona taminao matetika. So tsika vao afaka miona. Faly mahafantatra anao ary e. Dia za kosa ny lafatra. Lafatra? Ohatran'ny lafatra toy ny anaranao mihitsy ianao ty Fa zao aloha ny avelako aloha ny ianao fa za aloha mbola andeha hamonjy fivoriana kely io. Omendalana ary ianao e. Eny ary, rehefa avy eo Oe, dada. Ary iny dia mataitra anao? Ka tsy nampoziko ny fahatongavanaoko. Ary ianao zany zao vao avy nirava nianatra? Ie, zao za vao nirava avy nianatra ka. Fa dada nga efa ela be ny andro anahy teto ivelany teto. Azo lazaina hoe efa somary elaela ihany aloha.
Ay, fa mandrosoa ary e, mandrosoa dada. Dia inona hono ny atondiany dada? Ka inona mory lafatra fa mba malahelo anjanako dia tonga. Te hijery ianao hoe manahoana ianao aty. Ay ve, fa zaho aloha salama tsara ka. Mahafinaritra. Hitanao amin'izao. Dada koa rangatsy. Zao dia tsy maintsy andeha hiantsena sy handro sakafo hariva indray izany izao zaho. Zaho nefa mba efa nanao kibo an-tsena ery. Fa fanontaniako tiako apetraka ry lafatra hoe ianao ty moa zany dia efa tsy mifanadala amin'ilay ranyanina intsony a? Dada koa izany. Aza foazina intsony dada izany fa efa tantara efa ela be efa tsy tsaroako intsony izany a. Dia tena efa vitanao hatramin'ny manadino azy mihitsy izany a? Raha izany kosa aloha tena vaovao tsara ka. Fa hono a? Hafiriana izany dada io ny hijanona aty. Raha-pitsoana dia ohatry ka. Hainao ihany fa betsaka ny andraikitra sahaniko any an-tanànako. Ay, efa hitsidika fotsiny izany ny alehan'ny dada aty e. Fa izao dada, Ie. avelako vetivety aloha ianao fa aleo andeha hiantsena sakafo antsika hariva. Andraso dia hiarakantsika menaka ka. Sady sao dia misy manadala amin'ity andro hariva ity ihany koa ianao ko. Mahafinaritra be mihitsy mitafatafa aminao ty ry lafatra. Fa sao mba afaka vononao kosa aloha ty sigaranao ty fa tena tsy zakako mihitsy ka. Ay ve, ao fa vonoko rehefa tsy zakanao e. Fa zao marina ho ary lafatra. Andeha mba hitondra sakafo rehefa paozy. Amin'izay mba miara-mihinana antsika. Amin'izay mba lavalava ihany koa ny fotoana hitafatafatsika. Ay, dia hanova ny fahazarana indray izany ianao io. Sa ianao no anova? Fomba ahoana nefa izany e. Ka mba tsy mitondra sakafo masaka soa ianao dia miaraka mihinana any amin'ny hotelitsika e. Sarotra be izany. Aleo amin'izao ihany ka. Aiza koa moa izy. Endray ariko. Fa zao marina ho ay. Isika marina ho sao dia mampiavany. Na hoe zanakam-pelesana tany amin'ny sisin'ny tany ohatra ko sa. Tsy mitombona izany. Tsy mitombona ahoana? Fa eny e, mahagaga tokoa angely fitoviana e. Zary lazain'ny mpiasa rehetra ato fa zandronao ony. Ka izay eny tenenke ohatrany misy fitovia izany tsika. Sao dia mba ny ray aman-drenitsika sao dia mba iray ihany. Izany eo ihany fa zao andao mba hiaraka rahariva e. Rehefa avy miasa antsika dia miaraka. Fa hiaraka ho aiza zao izany? Mba manala azy fa faran'ny herinandro ange izao e. Fa angalo izany dia tsy maintsy manao an'izany. Tsy hoe tsy maintsy manao an'izany sady tsy voatery koa e. Fa efa fahazarany am-pinamana manko miaraka saiky ny faran'ny herinandro tahaka an'izao. Ka ahoana mazoto ianao hiaraka aminay sa ahoana? Dia ahoana re izany? Dia andeha ve? Toa andeha tokoa nefa dia inona fotsiny nataoko any an-trano any raha tsy andeha? Na nitoro-maso ary sarara mahitako. Ohatra nyvariana betsika izany fa hony Aleo angamba dinihana tsara aloha e. Dia rehefa mirava hita eo. Okey ariko. Andao hiditra amin'izay fa efa maneno koa izany ny fampahafantaranako.
fa tsy hitanao hoe mahafinaritra be ve ho ale mivoaboaka manalaza eny amin'ny andro hariva tahaka an'izao eny mahafinaritra aloha fa mbola tsy nahazatra anao kosa aloha le mivoakala ohatran'izao zany fa zao mino ahy ianao fa vao manomboka io androany io fa lasa fahazaranao io ko raha tsy mihinako ka ho hitantsika eo ary zaniko aza ty sud voana koa ny sotroina fa mba hitony indray sotrony tony maherihery tony ao za tsy misotro an'ireny ao mo fa inona koa ary de taonao ty androany fotsiny no misotro an'ity andramo angeny tsirony fa tsara ngetony zaza terenao ry Mario mbola tsy mikasika an'ireny mivavako sady tsy hikasika an'ireny mihitsy koa zany eny ariko dia atsaiko zany ny safidinao androaniko fa zany aloha eo ihany fa manina ho antsika raha mba mody amin'izay jereny efa mifiry izao aiza koa vidy zao de ody sahady jereo ary zalahy mbola makafy be de tsika vidy ny de ody aloha miandry kely fotsiny de efa aveo no ateriko de zaza sakasakambinina ohatra izao fa manahirana ka zay indray ianao no sady tsy azo sakambinina tsy azo tantanana de tsy azo atao inona mihitsy zany ianao tsy mba misy zavatra mety aminao mihitsy zany zay ataoko aloha fa esoriko koa ny tanako rangady ataoko aty afara aty fa tsy satsaiko daholo ny safidinao androany zay de tsy nanaiky mihitsy ianao raha tsy niontsika androany ka zange tia hitanao foana hoay ka tsika kosa ary ne vo alina ny ony de sahanao ve no milaza fa tsy te eo amiko mihitsy ianao fa nitereko za mahasositra eo ianao ka zaniko tsisy atao fotsiny de zay nanekeko mifangatahanao maly zany moa izy io aloalo mandrehatra sigara kely fa tsy anomboka indray ianao sy ny sigaranao rehefa te hiresaka amiko fotsiny ianao de vono fotsiny aloha iny fa tsy tiako zay indray ianao no koa zany tsy azoko mihitsy de ahoana indray zany namonoko an'ity nefa zavatra vao nampiretiko ty ena ary fa de vonoko indray zany ty raha tsy tianao de inona amin'izay aloha zany le tena hitadavanao anahy tianao fantatra zany le izy zao fotsiny ry lafatra tonga de mahitsy amiresaka aminao tiako ianao aleo mihitsy aloha ime kely ka inona mampime anao amin'izany tena mampime anahy ianao fa ty anasahady ahoana koa aloha ianao ty fangany fitiavana misy an'izany ry lafatra maniry ny ara-dalana aminao sa tsy tianao aloha zany tsy tianahy ianao tena mbola tsy afaka ny amaly an'izany kosa aloha za raha amin'izao tampoka loatra amiko zany de zany hoe raha azoko tsara zany de tokony nampimanina mialoha ianao hoe tena tonga hikoty anao ry lafatra zay zany nitediavinao za mahasositra ianao ka zany no marinako de mandra-paharoviana zany ianao nieritreritra an'izany mio fotoana elaela kosa aloha za andiniako an'izany de fotoana elaela mihitsy nefa za efa vonona be amin'izao ka za mila mahafantatra tsara momba anao fa tiako ampahafantarina anao de ny ety amboalohany aloha fa za tsy tia olona mifoka sy mandray zava-pisotro misy alikaola zany ve tsy efa mazava be tsy natao hiara-dalana zany sika fa raha mifahazahoako an'izany teninao zany koa anie de tsy afaka hisaraka amin'ireo zavatra ireo mihitsy zany ianao voalazanao ary andorana hiala eto amin'izay andeha otika mbola misy pro miaraka amin'ny bandy akamako aralina ndao ariko mandraso vetivety aloha nefa andeha vidy sigara ery fandraso aloha eny ary miandry anao eto vidy sigara ny any aminy ara tsy lany de vidy sady indray de tsy afaka hisaraka amin'io zava-mahadomelo mihitsy zany ty iziko ory fa ny masoko ve mandrorosa fiarandray ihany ny ty mijanony ty an'loko ty tena izy mihitsy ty ka tobotoboka be zany foko zany aleo mihitsy anatonako eny ray ihany oay ary izy io vehivavy io
Ay ve no mbola velona tany ihany e, ha? Io ny olona miaraka amiko ry lafatra. Izy ny olo tiako vaovao. Sady tiako ny tena tia. Andray ray ihany, dia tsy menatra akory ve ianao milaza an'izany amina? Fa mpifanina moa tsika. Ha? Mba valia kely hoe azafady. Andaoky aletro malala. Any akafa indray tsika mijery zavatra hafa hovidiana. Andraso aloha ray ihany na. Ray ihany na. Ray ihany na hoa. Dia lasa ny rifatra ihany izy marina ka. Izay izany vao tena vita trony aminay. Ohatry, ary inona koa ty mampitanondrika anao ty e, ha? Sady amin'izay ohatry ny mangano hoany be zany ny masonao. Tena mialatsiny aminao aloha ny raha namiranao irery teto fa somary ohatry ny lavidavitra koa vao nahita mpivarotra ako. Sady ohatry mivariana tamin'le mpivarotra tao fa tena manja kely zany raha vehivavy a. Ary ndao amin'izay ary andeha. Fa tsy azoko ry lafatra. Fa inona aloha ny ty mahazo anao ty, ha? Ohatry ny ty tomany be zany ianao fa masinina e, ha? Ohatry. Fa inona koa ty ohatry ny mamihana mafy anaty e? Fa misinina ry lafatra, ha? Mario. Ahoana? Tianao koa. Maninona tsara? Mba ataovy matotra koa ry lafatra. Fangara tsy izany indray ilay andrasanao amiko e. Tsy izany. Ka ohatra ny tsy mazava amiko mihitsy ty zavatra ataonao ty, ha? Dinona zany mampitomana anao amin'izany, ha? Zany tsy nanery anao mihitsy e. Sady lazaiko aminao tsara. Fa za tsy afaka hisaraka amin'ny fiainako izay mahazatra anazy zany mihitsy. Eny, tsy haneranao amin'izany aka. Fa manomboka androany dia miaraka tsika. Ory lafatra. Ohatry ny afara samy olona mihitsy ianao ty, ha? Okey ariko. Dia miaraka zany tsika. Ie, miaraka tsika dia hiaraka hivoaka handehandeha aminao araha alina. Ay kosa. Raikitra zaniko. Fa itsipity ve tena mitapy sa ahoany? Hiaraka amiko dia inona zany mampitomana azy amin'izany? Sa nanenina tamin'ny fandavany ahy tamin'ny voalohany? Nahay ianao ry lafatra manomboka androany a. Lafatra tandramy fa eo akaikindry olona izy. Lafatra va? Andriamanitra, nanofo ratsy kay. Kay, nefa ohatrany hoe tena niainako mihitsy izy teo. Fa misy inona ry ravary a? Vao aloha e. Dada, nanofo ratsy be a. Dia izany ve nampikika aminao teo? Fangany kikika be mihitsy ateo. Mihinatra ny tokotany a. Ka tsy izany ry dada fa nanofa hoe ny lalao teo amin'izany rano be izany ho ny lafatra. Dia izy variana ny lalao rano tsara iny no nisy voay be nanatona anazy dia avy hatrany dia nandrapaka anazy. Dia lan'ilay voay tanteraka angehony izy ry dada e. Dia inona ny dikan'izany lofoko izany? Zay nofy avokoa ve dia mampivarahontsana anao ohatr'izao rery lavorary a. Matorifatsy. Dia tena ny omezany dada fotsiny a marina. Dia sanatria tokoa ve ka misy mahazo onjandriko any e? Aleo mivavaka ho anazy ka. Izay ny vahaolana tsara indrindra. Tsy misy afa-tsy izay koa no afaka ataoko aty an-tany lavitra tiako. Toromaso re zany e.
koa ary ty ohatry mbola matory beko. Lafatra amin'ny foaza amin'izay e. Efa maraina ane zao fa inona koa ary ty? Enao ohatry malaina be zany a? Avelo Mario ka. Fa nga enao makafoka ary malala koa a? Ao fanaovako lasopy tsara be enao. Tena amboarako ihany koa tena tanao ataontsika tody oeuf sur plat. Ataontsika an'le tsara be rehefa avy eo a. Azonao tsy mekitsiny loanao satria sambo angenao vao mivoaka alina tahaka an'ireny. Ao asiana biso kely ony amintsika. Ao enao ka. Sendrenao tsara kosa zany. Marikoriko atanteraka ny tenako. Ohatra ary maneno ange izany telefoniko izany. Mba miokely anahy io telefoniko io Mario azafady a. Ty ny telefoninao ary. Otry ary lavo rarika ity. Andraso aloha. Allô? Fa misy inona kity to miantso an'ity andro alahady be ty ndria? Nga tsy nandeha mivavaka? Andalana ho any am-piangonana mihitsy aka. Fa salama tsara ve aloha ndry ihany e? Salama tsara tsy misy ahina mihitsy zaka. Fa ndry manahoana? Salama tsara koa izay ka. Fa tena azo ndry antoka tsara fa tsy misy zavatra mahazo ndry a? Inona koa ary kiza ny fanontaniandry izany a? Efa hoe tsisy ahina ho any amiko. Hay, sanatria misy manjoa andry a, na misy mahazo ndry ry lafatra dia aza diny mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Tsaro fa Andriamanitra no aro sy hero antsika, sady mpamonjy mora azo indrindra ny fahoriana koa izy. Izay fa mahazo tondry? Eny ary. Inona koa ary mahazo any lavo raraka? Dia sanatria hoe ka nanindry mahandry azy ny zavatra nahazo ataty. Efa vita rangahy iny a. Izay vita dia vita. Ranondraraka tsy azo rofina tsony ireny. Volana mahery teo izay ny rahanay sy Mario. Ny ela tokoa maharay roa. Izay ary moa ty dia efa miara mipetraka sahady amin'izao. Fa izany aloha eo ihany fa aiza koa ary iny mbola tsy tonga foana hatramin'izao e. Tahaka izay koa rangana rahako tany ihany fa tsy navelako nandeha irery tany ka. Zany fa saro-pisaina ny indriry lafatra. So kosa venona vao tonga. Areza moto? Ka i moto i mihitsy nanadalana tany andalana tany ry lafatra. Mandreraka najaniko any amin'ny mpanamboatra mihitsy lony. Dia mba azo antoka ve aloha izany olona nametrahanao azy zany ka? Ohatray, bandy azo antoka be nametrahako moto tonga dia mekanisien enjana be zany solofo rato. Iry akaiky anakadona mamy iry. Fa zao lony. Reto misy anjaranao lony. Reto. Zangy eo tsy mba manadino malalako izany mihitsy. Ay. Ary nitondranao sigara ve aloha izaho e? Izany mantsy izao ny lahara-pahame anamiko amin'izao. Reto e, sady tonga dia nataoko tonga dia roa carton meko anao. Apake mantsy fa tsy carton zany. Ary tena tsy nanadino ana marina ianao a. Ohatra, tsy adiniko izany ho anareo mianaka. Tokoa moa efa izay mianaka. Za indray ary moa no nanadino an'izaniko. Ary mba salama tsara velohany le bandy keliko ao e. Kibo mbola kely be io koa ny ianao. Bandy kely. Ary aza mirediredy rangahy chérie fa mahakamo ka. Ary aza amin'izay aloha ilay anjarako ny entinao amin'ny fanoana e. Za koa mantsy efa tsy nahandro sakafo hariva intsony. Ty dia mahazo toy ianao fa za andeha atory kely no ka. Ody, fa andeha ho aiza koa ty dada? Andeha akatra any amin'ny lavatra ry azo lavorary azy. Mahasoso tsara mihitsy ny zaza iny.
to sady tsy tonga ty mihitsy ny tsy mba mitantara mazava mifandeha amin'ny fiainana any. Eny tokoa ako. Taloha tokoa izy isaky ny misy zavatra mitranga momba amin'ny fianarana dia mitantara foana. Ka izay mihitsy. Ohatra hoe hanao examen izay nifindra nefa izao toa ohatran'ny tsy hainoana feo mihitsy. Sady tsy mba mahalala makaty fa hainao foana no andrasan'ny akatra any. Aleo misy antanako any fa sao dia mba ny volako fotsiny no lanilany fahatany alefa atao vatsy any. Mahakany mihitsy aloha ny mety ry dada. So sanatria koa misy zavatra manjoa anazy any. Nefa raha misy koa ve moa izany dia tsy ilaza amintsika izy. Ka izay mihitsy ny ahafantarana ny marina ny tena iakarako any. Tena mba teo any koa ary dada ka. Ohatra, dia raha andeha koa ianao dia iza ara no isahana ny fiompiana sy ny fambolena eto ka. Ianao arangy amin'ireny mandeha ireny tena efa manahirany. Sady le izy akinina amin'ny olona mihitsy ny tena tsy mety mihitsy ka. Fa nga dada hijanona maharitra any ka. Miankina amin'izay zava-misy any ka. Eny ariko. Soavadia izany dada dia ny tompony elo lalana anao sy hitantana ry vimbina anao amin'izay alehanao any. Misaotrana ka. Fa efa voendy ve le tsaka eo tsiria Efa vita rea. Wow, ary vitanao meny tsara kosa izany Oay, ity zao no tena tiako be ty anankiray ty. Ary avy aloha da kaiketo ianao avy eto. Sao tsika isanao mba hatafijanona atao trano dia mba manala azy kely. Fa za nge chérie tokony tsy hanao reraka be tsony amin'ity kibo be ako ty Rehefa atao tranotsika dia tokony mba hoe makaina rehefa mba reraka. Ka fitsonjovako anao mihitsy ingina naovako an'izao fa ahoana marina aloha ny aminao amin'ity ohatran'ny be voka be ty fa izy ty dia tsy ampahafantarina ny dadanao sy ny zokonao mihitsy ve Aleo aloha ilamany amin'izany ka. Fantatr'ireo foana nge fisino izazy io amin'ny fotoanany. Fa ny fiviran'izy ireo anao ange dia izao hoe mianatra ianao Voalazanao. Raha tsy izany very zareo mbola andefa vady tsy tapaka amiko. Fa izany aloha eo ihany le asantsika ity koa ohatra manomboka mampime izany Ka marina mihitsy aloha izany zavatra teneninao zany fa na izany nefa aza miasa saina amin'izany ianao fa efa misy ketrika ataoko dia milay be hitako any Izany fa ohatra misy olona mandondona ange izany Aleo aloha jereko. Aleo izany andeha hoany. eny ariko Ory, dada. Ohatra, lafatra. Tena tsy lafatra sy hitako ty niova be ianao. Tena niova mihitsy ara-papany Za taloha tsy mifoka sigara fa amin'izao mifoka. Ohatra. Dia taloha koa tsy misotro zava-pisotro misy alikaola izany fa amin'izao lasa tompony Alikaola mihitsy ny sotronao zany. Eko toka mihitsy. Dia tsako. Fa izany aloha eo amin'ny fahandraso Chérie Iza koa tsy sery. Chérie Ahoana? avy ianao aty. Ho avy ahoana zay ry sery ahoana? Izy ny Mario ry dada. Eko izy ny Mario Santo izao teno izy. Ohatra marina. Dia izy koa ndray n'ity zaza atao kiboko mampitanaka anao ty. salama ara-papany Tanaka mahita ny zavatra tsy fahitiko. Ka zao ny zava-bitanay Ohatra. Dia izy koa sary Chérie tsy hoadrana dadanay raha azoko tsara zany dia izy zany ny rafozako lazanao. Dia tsy mba misy fisalasalana kely kory ve no milaza zany amiko. Sady ohatrany tena iriavanao mihitsy anie izany Ka nilaza ny zava-misy fotsiny aranga ty melohan'ny tenenanao lava be eto. Miny kosa angamba fa tsy ho bedinao tsony Ohatra. Satria efa mitovy loko tava zao zay. Mitovy fiodirana ary mitovy volo amintsika koa izy. Ohatran'ny hoe mpianadahy mihitsy ary izay. Sa izany Chérie?
Zany mihitsiko. Dia izy koa taranak'andriana ohatra antsika. Latso! Ozy, fa hoana koa zao e? Ohatra mora mitsipaka koa le baininareo ry lafatra, tsy loatra minitra be. Fa inona nahazo an'io teo e? Traiko. Afaka mba miresaka kely hoe izay miravava azafady? Okey, afaka miresaka nareo fa aloha zany aloha nikisaka kely fa dia mazotoa nareo e. Fa ahoana mihitsy ndry ity ry lafatra? Fa za moa zany maninona ka? Dia zao ve kisisany nefa randry e? Fa dia inona loatra ny mahatonga andry manao an'izao? Fa fanontaniana toko mbola hipetraka velo izany e. Ndrainareo any angeny nahatonga an'izao zavatra rehetra izao e. Aza dia manevateva olona ohatr' izany ndry a. Raintsika foana io na inona toetrany. Miezaka manakaiky anazy sy manoro anazy no tokony atao. Indrindraindrindra ny mitondra mbavaka anazy mba hialany amin'ny toetra ratsy sy tsy mendrika ananany. Ka na inona zavatra tenendry sy lazaindry eo tsy mampiova zavatra tsony aky izany a. Ary lazaiko amindry mazava tsara fa valifatiny ahy iny. Zao andre matoa tsy hoarana sady marary fo mitapaka lalan-dratsy lera. Dia mahafaly indry izany. Ohatry? Ary nga moa izy irery ny simba ka. Tena malahelo ary lafatra. Aika izany tsy mba nisy ny raisindry akory ny torohevitra nomeko ndry. Fa dia naleo ndry nandeha tamin'izay saim-patatry ndry ihany. Fitiavako ndry angekiny nananarako ndry foana e. Tsy tiako ho very ndry. Sady fahotanana izo zavatra ataondry izao e. Aiza ilay fahadiovana nandrandraina fatratra. Toa manjary lasa mifoka, lasa migoka koa ty ndry. Tempolin'Andriamanitra ny tena tsika ary lafatra. Tokony ho masina trany. Mba haindry moa hoe hitondra ndry any amin'ny fahaverezana mandrakizay ny lalana ny safidiandry izorana io. Sady nosombaina ny nofo natao tsintsinina ny fiainam-panahy. Ekeko tena mahery ny fakam-panahy sangy tsy midika akory hoe natao ho resintsika. Aza ho mety ho resin'ny ratsy aky fa reseho amin'ny sony ratsy a. Okizay fa marary be aky ny lohako a. Ary andeha ho aiza ndry iny? Jereo fa tena andrehatra sy gara indray re izy. Tompo, mamindrafo aminay. Maha olombelona dia mafy sao mahazo anay izao. Saingy mino fa ianao tsy ampitondra izay tsy zakanay izany. Apetraka eo am-pelatananao ny fiainanay telo mianaka kely. Ianao ilay dokotera ambony dokotera rehetra ny anasitrana ny dada. Dia ampahirato ihany koa ny masom-panahy ny lafatra. Raha ianao no miasa dia tsy hisy atohitra an'izany mihitsy. Tena mifona ary zokony lafatra fa hitako hoe za daholo ny napiditra olona teo amin'ny fiainanareo a. Tsy misy tokony hifonanao ampiko mihitsy izany e. Andriamanitra ihany no mendrika hifonana. Tsy nety teo anatrehany manko no nataonao. Vary be fotsiny ary rehefa mahay manetry tena sy mahatsapa diso toy izao ianao. Dia tiany mbola velonaina sy mahatsapa an'izany nefa dia mibebay ianao ary omany ihany koa no mandrakizay anao. Any ambadiky ny fahafatesana tsinona tsisy fifonana tsony. Eny rehefa tena voaraizany afatra izany fa zao fotsiny izany ny fanontaniako aminao. Dia ahoana izany ny aminay sy lafatra? Inona moa izany no tianao hatongavana? Ka ny fahitan'ny dadanareo anay ngeny natapaka ny lalan-drany. Zao fotsiny ry iza tokoa moa? Mario ny anarako. Mario, zao ry Mario Ny feky ianao ny adisonao teo ny zava-dehibe. Matoa ianao sandresaka tamiko manokana toy izao dia manana fanantenana fa tena vonona iova tokoa ianao. Le hoe iova aloha angamba tsy haiko hoe ahoana ny hamaritako azy e. Fa ny azoko antoka kosa sy azoko ambara dia tena tiako lafatra e. Mila mifampitarika makany amin'ny tsara amin'izay nareo ny tena marina e.
Izay no tiako tenenina. Dia ajanona ny fidorohana sy ny fiboboana tsy mahasoa ataonareo io. Rehefa efa ezaka mihitsy aho. Ary tsy afaka ny anary any lafatra izany mihitsy manko aho. Satria misy aina mampifamatotra anay roa e. Fa na izany nefa dia ilaozako vetivety aloha ianao a. Tsy maintsy mbola misy zavatra ataoko moa ka any ampiasana any. Ay, omendalana ary ianao e. Efa mba nanao ahoana ianao zay ry dada? So vitanao efa tsy dia maipetipety tsara re fa lavrary ataontsika ozy any baba vohatra tsy majany eto amin'ilay zaza rastazia. Efa tapaka lalan-drà koa to mbola maivava ihany. Sady nga moa tsy ianao no nitaiza e. Mba oka izay ry zareo a. Tena zaza mandiratsira mandeha loatra raha ianao tiry lafatra. Tsy mila ninao mitsony a. Tsy niteraka fakifaky toy nataonao a. Za koa rangaty tsy mila raitsy refesy mandidy a. Sady tsy mandinika amin'ny mpanavakavam-bolo-koditra indrindrandrindra. Oka izay ho a. Tsy misy marintsika na dia anankiray ary. Ka noho izany a, dia mila manaiky ny adisoana vitantsika. Mila miaiky ny helokontsika. Dia ho anao ry dada, atomboko aminao satria ianao no loham-pianakaviana. Manaiky ianao diso, ary akeo fa tsy netiny nataonao. Ary heloka eo anatrehan'Andriamanitra satria nanambany sy nanamaivana olona tamin'ny resaka tsy fitoviam-bolo-koditra ianao. Tsy misy raha manolo batina mpanazana zany. Eny tokoa tsy mba vato mafana tsony natolotra ny zanakao rangaty a. Fa vato mamay sy mandoro mihitsy. Ary ny toetranao ihany na tonga ny afara ohatr'izao. Satria tena nandratra ny foko loatra ny nataonao andray anina olon-tiako. Tokony faly ianao amin'izao e. Satria efa olona mitovy amintsika sy dradradratrainao fatratra ny miaraka amiko amin'izao. Fa zany efa mitety aminao manova foana ny ha? Dia za indray izany no mandika vilana. Fa tsy niteny tamiko ianao hoe mila olona mitovy fiodirana amintsika miaraka amiko. Fa zany tsy niteny aminao hoe manovanova foana ianao e. Tsy misy hoe iza nandika vilana na iza, fa mba manetretena ry zareo a. Samy tiako nareo, ka izay no antsika nareo satria efa mba nampafantarina dia mbola hisaratsaraka ihany kosa ve? Mipetraha amin'ny toerana maharay anao ianao ry dada, dia ndry koa manaiky efa zanaka ary lafatra. Efa ranondraraka ny lasa ary tsy azo amboarina intsony fa dia manatsara ny hoavy no azontsika atao. Dia mba miangavy ianareo re andao mba hiaraka hanorina fiainana vaovao sy mahafinaritra be eo ambany fiahian'Andriamanitra amin'izay. Tsy fasasasa zany e. Tsy ianao zanaka amin'izay no adororainao rehefa lehibe tika amin'izany. Ianao fa tsy nampiarinao teo amin'ny fiainatokantrano kelitsika telo mianaka ry dada. Mila mpiaino-pakatoa fa tsy hoe manao mpiaino-panadino. Izay ny fanavaka fahana ry dada. Ny fanaovana didiko fe lehibe. Ny fandehanana amin'izay saim-patantsika fa tsy mba mangataka tolotsaina avy amin'Andriamanitra. Izay ny ditra, ny fandratrana ny hafa, ny fiketrehana valifaty fa tsy mahasoa antsika re izany a. Dia mankahalà ny ratsy ary mifikira amin'ny tsara. Dika vilana.